Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. No nanomezanao anay indray ity fotoana ity ahafahanay mankalaza ny 770 taonan'ny Toblibe Ankaramalaza. Misaotra anao izay satria famindrampo sy fitiavana manokana ho anay izany. Fa raha ny toetranay sy ny mombanay dia tsy mendrika ny hanatrika izany akory izay. Kanefa ianao dia mamindra fo sy miantra. Ka omenao fotoana indray izay mba hipetraka eo an-tongotrao. Handray ireo teny mamy sy ireo fananarana ary mba ahazaka ireo fananarana izay omenao anay. Dia mangataka indrindra ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra izay. Ametraka ny teninao ao anatin'ny fonay. Ary mangataka indrindra koa izay Jesosy ny anomezanao anay fotorotoro sy mangorakoraka. Tany lonaka ahaizan'izany teninao izany mamoa sy mamokatra eo amin'ny fiainanay. Dia azavela izany ho hita fa ianao ary azavela ny feoko no hoe ny fany feonao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray ry havana nahazo ity maraina vaovao ity izay mbola ho fanohizana ny fanompompivavahana moa sy ireo fampianarana maro samihafa sy ireo toriteny amin'izao fankalazantsika fa 770 amin'izao taonan'ny Toblibe Ankaramalaza izao. Ny anjarantsika androany dia ny soratra masina fahaefatra. Soratra masina fahaefatra izay mitondra ny lohahevitra hoe izay maharesy dia hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko aho. Izay maharesy dia hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko aho. Io soratra masina fahaefatra io dia nitsoahana avy eo amin'ny Apokalipsy 7 ny 1 ka hatramin'ny 9. Apokalipsy 7 ny 1 ka hatramin'ny 9. Iarahantsika rehetra mamaky izany teny izany. Ianao izay manaraka izao fampianarana live izao dia sokafiny baibolinao fa hianatra soratra masina isika. Ary dia mahafaly hiara-miredona isika rehetra. Any amin'izay toerana misy antsika rehetra hamaky an'ity soratra masina amin'ny Apokalipsy 7 ny 1 ka hatramin'ny 9 ity izay hafatra ho an'ny fiangonana tany Sardis fa izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardis. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy 7 n'Andriamanitra sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsaroviny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy ka mebeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy ho fantatrao izay hora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardis, izay tsy nandoto ny fitafiana. Ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny.
izay manantsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ny soratra masina izay ianarantsika androany ry havana dia iray amin'ireo taratasy na hafatra ho an'ireo fiangonana 7 tany Azia Minora fahizay. Dia ny fiangonana 5 izay tany amin'ny tanàna anankiray antsoina hoe Sardis. Amin'ireo hafatra 7 ireo dia tsara ny manamarika fa ity hafatra ho an'ny Sardis ity no mafy indrindra. Raha ny olombelona tsotra amin'izao no lazaina hoe maty, nefa izy velona sy mihetsiketsika, dia zavatra roa no miseho. Na iteny le olona hoe fahavaloko ianao, na iteny izy hoe maniratsirahanao, insulte izany. Olona velona, mihetsiketsika, miasa, nefa lazainy Jesosy mazava tsara fa maty izy, maty fahavelona. Ireo hafatra 7 ireo ry havana dia misy zavatra ahafantarana azy izay mampitovy azy. Voalazan'ny Dr Barson Omaly ny amin'ny resaka structure, firafitra sy ny sisa, fa ny anampiako azy dia ireo teny izay miverimerina matetika ao amin'ireo hafatra ireo. Toy ny hoe fantatro ny asanao, miambena, mibeba, ary misy foana ny zavatra miabo izay tsara nataon'ilay fiangonana, ary misy ny zavatra miiba izay hananaran Jesosy, araka nefa voalaza Omaly ihany zany. Fa ny tao amin'ny fiangonana Sardis kosa, vao manomboka mihitsy ilay hafatra, dia teny somary matafitona ny fiangonana. Fantatro ny asanao, manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany, maty fa velona. Ny nozaraiko telo miavaka tsara ity fampianarana izay ataoko ity, satria moa ireo hafatra 7 ireo dia samy ahitantsika le fomba fitenin'i Jesosy, le fomba fanehoan-kevitry ny tompo, izay miainga avy amin'ilay toetoetra n'ilay tanàna, izay maizy azy an'ilay tanàna, ary dia io no hitondran'i Jesosy hafatra ampianarany ny fiangonana. Noho izany dia ny fizarana voalohany dia ijerentsika ireo lafika rehetra, na ara-tantara, na ara-kolotsaina mikasika an'ity tanàna Sardis ity, sy ny fiangonana, sy ny zavatra rehetra manodididina an'ity fiangonana tany Sardis ity. Ny faharoa dia ijery amin'izay tsika ny texte, zany hoe ny Apokalipsy 7:1-9 ho jerentsika, ho azavaintsika, ianarantsika isaky ny 9 zany, ary ny fahatelo farany dia ijerevantsika ny hafatra na ny lanjan'izany teny zany amintsika ankehitriny. Inona no lazainy amin'ny fiangonana ankehitriny, inona no lazainy zany amin'ny fifoazana ny karamalaza, inona no lazainy zany amin'ny fiangonana FLM, inona no lazainy zany amin'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Hiditra avy hatrany atsika amin'ny lafika ara-tantara sy ara-kolotsaina momba ny tanàna Sardis. Ity tanàna ny Sardis ity ry havana dia renivohitry ny fanjakan'ny Lydia fahizay. Ary nanana ny maizy azy ity tanàna ny Sardis ity satria nanan-karena be izy, sady be niavaka tamin'ireo tanàna izay manodidina azy. Ny tanàna nanodidina azy ity moa zany dia ny Efesosy sy ireo tanàna hafa izay hitantsika alohan'izao hafatra izao. Nisy renirano anankiray izay namakivaky ny tanàna Sardis, ary voalaza fa ity renirano ity dia nisy volamena. Koa dia ho antsika sary an-tsaina avy hatrany, fa dia nakan'izany volamena tao amin'izany renirano zany ny vahoaka sy ny mpanjaka, indrindra ty mpanjaka malaza izay nitondra ny Sardis antsoina hoe Croesus. Ary izy no voalaza fa mpanjaka manan-karena indrindra tamin'ny faritra izay nisy any Sardis io. Ny tanànan'ny Sardis ihany koa ny voalaza no nanao volamena voalohany, izay nifangaro volafotsy noho ireo harena be dia be tao aminy. Ny faharoany zany koa dia nisy orinasa fanenomandamba, fanamboarana lamba koa tao Sardis,
izay niroborobo betsaka ary dia nampidi-bola betsaka tamin'ny fanjakana sy ny vahoaka izany. Ny tanànany Sardis ihany koa dia tanàna tena azo lazaina fa feno fiarovana stratégique izany. Satria nahoana? Ny tanàna Sardis dia miorina eo ambony tendrombohitra avo dia avo. Izay rano fisainana maha-olombelona dia tsy tokony hisy mihitsy fahavalo ho tafiakatra ao Sardis. Satria tena miorina eo ambonina avo izay faran'izay ambony. Ary tsy misy azo hananihana izany, tendrombohitra izany. Izany moa no antsoina amin'ny teny grika hoe Acropolis. Fa tsy lavitra avy amin'izany tanàna izay feno fiarovana izany koa no misy an'ilay Necropolis dia ilay fasana ngeza be izay fandevenana. Na dia izany aza nefa dia nirehereha tokoa ny mponina tao Sardis satria nihevitra izy fa tsisy fahavalo ho tafiditra mihitsy ao amin'ity tanàna ity. Koa dia nandry fa izay izy. Ary dia tsy mba nieritreritra an'izany hoe fiambenana ny tanàna izany mihitsy azy. Noho izany, indroa ny tanàna ny Sardis no tafihy ny fahavalo. Ary tafiditra tao Sardis ny fahavalo ka nandrava ny tanàna ary naresy ny tanàna ny Sardis. Ny voalohany dia tamin'ny taona 775 talohan'i Jesosy Kristy dia ilay mpanjaka persiana antsoina hoe Kirosy no niakatra. Nitoby manodidina ny tanàna ny miaramilan'i Kirosy, nijery tsara, hitany fa impossible mihitsy ny iania ao amin'ny tanàna ny Sardis. Saingy nijery tsara koa izy ireo ary hitan'ilay fomba fiakarana makao amin'ny tanàna. Ary dia nanomboka nianika tsikelikely ny miaramila dia tafiakatra. Ary akory ny agagano ianao rehefa tafiakatra tao izy fa tsy misy mpiambina ny tanàna. Dia niditra moramora ny miaramila ary dia nanafika sy nandoro ny tanàna. Io ny voalohany. Mampalahelo ry havana fa tsy mba nianatra an'izany lesona izany ny mponina tao Sardis sy ny mpitondra fanjakana. Fa tamin'ny taona 824 azafady, talohan'ny Jesosy Kristy dia tafiakatra tao indray koa ilay mpanjaka Romanina antsoina hoe Antiochus lehibe. Fa tamin'ity faharoa ity dia nihôdihôdy manodidina ny tanàna izy sy ny miaramilany dia nahita tokoa fa tena tsy ho tafiditra ao izy. Noho izany dia nijanona teo nandritra ny andro maromaro mihitsy izy nanara-maso tsara. Fa tapoka teo nisy miaramila iray izay nianjera avy any ambony any ny fiarovan-dohany. Dia tsy maintsy nidina teo amin'ilay manda ilay miaramila naka an'ilay fiarovan-dohany tetỳ ambany. Ary dia ino no hitan'ilay miaramila ka ino no niakarany tsikelikely niakatra tao amin'ny tanàna ny Sardis. Akory koa ny agagany fa tsy nisy mpiambina tao Sardis fa dia niditra moramora ny miaramila ary dia nandrava ny tanàna sy nandoro azy ary dia resy ilay Sardis izay feno fato-kentena fa tsy misy afaka miakatra ao. Indroa miantoana no tratra amin'ny fahavalo Sardis noho ny tsy fiambenana. Antsika sary an-tsaina avy hatrany ny teny Jesosy izay miverimberina miambenana. Ary tamin'ny alina daholo no diran'ireo miaramila ireo fahavalo roa ireo niditra tamin'ny alina tao Sardis ary tsy nisy mpiambina. Ny ara-kolotsaina indray dia fantatra fa tanàna izay ny famezivezen'ny kolotsaina tokoa Sardis. Ary nisy tempoly maro tao Sardis. Nisy tempoly maro, tempoly tsampy. Ny tena malaza tamin'izany moa dia ny tempoly Andriamanitra antsoina hoe Artemis, Andriamany bavy izy io, izay nivavahan'ny mponina tao Sardis. Ny anankiray koa ilay tempoly izay naorina ho an'ny Vespasien ilay amperora Romanina. Satria tamin'ny taona 710 taorian'i Kristy, taona 710 taorian'i Jesosy Kristy, dia nisy orohoron-tany ngeza be izay namelona fahatry Sardis ary dia potika ringana ny tanànan'ny Sardis tamin'ny taona 710. Ary dia ity mpanjaka Vespasien ity no nanorina azy indray. Nanolotra vola be dia be izy mba hanondrena indray ny tanànany Sardis. Izany no antony nanondrena tempolo azy.
Misy ihany koa ilay tempoly izay nivavana tamin'ilay andriamanibavy antsoina hoe Sibel, izay nanana mpisorona ionoka marobe izy, izay nantsoina hoe Gali. Nisy sinagoga ngeza be koa tao Sardis, izay manambara fa nisy jiosy nivavaka, nisy jiosy izay fikambana jiosy izay nanana ny maha izy azy tao Sardis. Ity sinagoga ity raha ny fikaroana nataon'ny mpikaroka ny jerena dia ngeza be tokoa satria mirefy eo amin'ny 54 mètres sur 20. Zany hoe mitovitovy amin'ny haben'ny tempolin'ny Solomona fa izay. Ireo jiosy ireo dia fantatra fa olona nanan-karena sy nanana ny maha izy azy, ary misy tamin'izy ireo aza no nitondra fanjakana tao Sardis. Fa tsy mba voalaza mihitsy ao amin'ny hafatra ho an'ny Sardis, fa nisy fifandonana tamin'ny fiangonana kristianina tao Sardis reto jiosy reto, tsy voalaza izy. Ny teboka farany jerentsika dia mikasika amin'ny fiangonana. Ity fiangonana kristianina tao Sardis ity. Tsy fantatsika mihitsy ny momba azy. Azo antoka fa ity fiangonana tao Sardis ity dia naorin'ireo kristianina izay nandray ny filazantsara nentin'ny Paul avy ao Efesosy. Raha mijery ny Asan'ny Apôstôly toko 7:20 isika, dia hita fa namangy ny faritry Efesosy Paul ary nitory ny filazantsara tao. Ka everina fa ireo kristianina ireo no nanorina ny fiangonana tao Sardis. Fantatsika tsara ny taona, ny fomba fitenin'ny Paul ao amin'izany epistiliny Efesosy zany. Ireo zavatra nampitandremany mafy, ireo zavatra notsindriany Paul mafy sy nampianariny. Kanefa ho hitantsika rehefa aveo fa nitandrina ve, ny haino ve, nandray zany ve ny fiangonana tao Sardis. Voalazany Paul, voalazany John eto amin'ity hafatra ity, fa tsy nitazona ny zavatra reny sy noraisiny ireto kristianina ireto. Tsy mba nisy fahavalo izay nanafika avy any ivelany ny fiangonana Sardis. Raha mijery an'ireo fiangonana hafa isika dia hita mazava tsara fa nisy ireo fampianaran-diso ny Nikolaita, ny fiangonana tany Laodikia dia voalaza fa sady tsy mafano tsy mangatsiaka. Fa ny fiangonana tao Sardis tsy misy an'izany. Fa tonga dia nolazainy Jesosy fotsiny hoe manana anarana ho velona saingy maty. Noho izany tsy olona avy any ivelany no fahavalo ny fiangonana fa izy ihany. Ary ny tena zava-doza ny fiangonana tao Sardis ity. Andeha ary hijery ny hafatra ny hafatra izay voarakitra amin'ny taratasy ho an'ny fiangonana Sardis isika ry havana. Eo amin'ny andiny voalohany, vao manomboka mihitsy ny andiny voalohany dia milaza izy fa ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ilay mitazona ny kintana fito ity miteny ity. Izay tsy iza fa Jesosy Kristy. Ny fomba fiteny hoe fanahy fiton'Andriamanitra dia mampahatsiaro antsika ny ao amin'ny Isaia toko fa 2:10 ny andiny faharoa. Dia ilay fanahy sy ny fahendrena izay omena ny Mesia rehefa tonga ny Mesia ka hitarika ny zanak'Israely. Izao ny voalaza ao. Ary ny fanahin Jehova hitoetra ao aminy. Ray. Ny fanahin fahendrena 2, fahazavan-tsaina 3, ny fanahin fanoloran-tsaina 4, fanahin faherezana 5, ny fanahin fahalalana 4, ary ny fanahin fatahorana an Jehova. Isaia toko 2:10 andiny faharoa. Mbola miverina indray koa izany amin'ny fomba hafa amin'ny fampianaran'ny Paul azy ao amin'ny Korintiana voalohany toko 2:12 ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny 2:12. Rehefa mampianatra ny amin'ny fanomezam-pahasoavana izay entiny fanahy eo amin'ny fiangonana izy. Mitantara zavatra marobe mihoatra ny 7. Ka ny hoe fanahy fiton'Andriamanitra dia ilazana ny fahafenoan'ny fanomezam-pahasoavana sy ny herin'ny fanahy masina izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Izy no manana ny fahafenoan'ny fanahy. Ino amin'ny tanan'ilany. Ary amin'ny tanan'ilany kosa dia misy ny kintana 7. Kintana 7 dia tsy iza fa ireo anjely 7 ny fiangonana 7 tany Azia Minora fa izay. Izay tsy iza fa ireo mpitondra fiangonana
ireo mpitarika ny fiangonana amin'ireo fiangonana 7 ireo izay azo lazaina hoe ireo pastoran'ny fiangonana 7 izany hoe ilay Jesosy izay manana ny hery sy ny fanomezam-pahasoavana sy ny toetra ny fanahy feno no mitondra ny fiainany tsy mikontrôle an'ireto mpitondra fiangonana 7 zany hoe tsy misy zavatra miafina amin'i Jesosy ny amin'ireo fiangonana sy ireo mpitarika ny fiangonana ireo. Fantatra Jesosy ny amin'ny momba azy rehetra. Ary satria fantany ny antsipiriany dia lazainy ary ny momba azy. Manana anarana ho velona, kanjo, maty ihany. Ny teny hoe anarana amin'ny teny Grika sy ny fomba fitsainana atao amin'ny greko-romanina riavana dia entina ilazana ny honneur, voninahitra, prestige, ny laza ananana, ny maha izy azy. Ary tena nananana an'izany tokoa ny fiangonana tao Sardis satria sady nanan-karena izy noho ny harena be tao amin'ilay tanàna ary ny eritreritra izy fa navita asa soa be azy angamba. Saingy rehefa Jesosy no mijery azy na dia mihetsiketsika sy miasa sy manao zavatra be ary izy dia efa maty. Teny tokana fotsiny maty. Fahafatesana ara-panahy, goavana izany. Fahafatesana ara-panahy izay tsy fantatry ireo efa maty ao anatin'ilay fikambanan'ilay fiangonana fa saingy Kristy no mahita azy. Tsy fantatsika mihitsy ny zavatra tena niaina an'ity fiangonana ity. Mety ho fanenjehana. Mety koa angamba mety le fanompoan-tsampy. Fa Jesosy tsy nitantarany zany tsy nanome antsipiriany fa tonga dia teny tokana maty ianao. Na dia velona azy, na dia toa velona azy dia efa maty eo i masoko. Nisy pastora anankiray, évêque anankiray izay nitondra n'ity fiangonana ity tamin'ny taonjato faharoa, antsoina hoe Melito, izay nitondra fiangonana tao Sardis. Raha ho antsika izay afaka mamaky ny asa soratry Melito dia indrindra ilay toriteny izay nataony tamin'ny andro Pasika dia mirefidrefitra mafana fo tokoa izy. Ary azo heverina fa ny bebaka tokoa ity fiangonana ity rehefa nandray n'ity afatra avy amin'ny jaona ity. Ary ny rehetra tsy velona indray ny fiangonana. Kanefa ankehitriny ry havana rehefa mankany amin'ny toerana io ianao amin'ny Turquie izay nisy ny Sardis dia tsy misy zany tanàna Sardis zany intsony fa ruine. Ny faravan'ilay tanàna sisa no hitanao. Ary village kely, tanàna kely eo amin'ny akaikin'ny Sardis sisa izay misy olona fiandriondry sy mpiompy omby. Ary tsy misy singana kristiana na iray azy ao amin'ity tanàna ity. Tena maty arabaky teny tokoa ny fiangonana Sardis. Maty physiquement sy spirituellement ny fiangonana tao Sardis. Dia ho Jesosy miambena. Mampiasa an'ilay kisarisary amin'izay Jesosy izay noazavaintsika tao amin'ny tapany voalohany. Ireo miaramila nanafika indroa tamin'ny alina. Dia io no ampiasain'i Jesosy. Miambena ary. Sao dia ho ataoko tahaka ny nanaovan'ireo fahavalo indroa indray ianao. Ho avy tahaka amin'ny mpangalatra ka tsy ho hitanao. Tsy ho fantatrao ny ora izay hiakarako ao Sardis. Ny dikany teny hoe ho avy tony mpangalatra dia manambara fitsarana. Fa tsy ilay fiavian'i Jesosy amin'ny andro farany akory. Mampitandrina ny fiangonana tao Sardis Jesosy. Fa raha mbola mitoetra amin'izao fahafatesana ara-panahy izao izy dia tsy maintsy ho tonga Kristy hitondra ny fitsarana. Tahaka nataon'ireo miaramila fa izay nandrava ny tanàna ka nandevona ny tanàna ka ho levona ianao ho Jesosy. Izao ry havana mampatahotra amin'ity fiangonana tao Sardis ity. Za zao dia mba efa nahita ihany fiangonana
nakatona tsy misy mivavaka ilay olona dia nakatona ilay fiangonana dia natao supermarché ilay fiangonana. Tany Danemarka no nahitako an'izany. Nentin'ilay olona nandehandeha dia hitako izany. Efa nahita koa fiangonana katedraly ngezabe lasa musée, lasa bar fisotroany toka. Ireny efa mazava fa maty ny finoan'ilay olona dia nakatona ny fiangonana dia nampiasaina amin'ny zavatra hafa ilay fiangonana. Fa ity fiangonana tao Sardis ry havana tsy izany no hita eto. Fa fiangonana mitsangana tsara. Misy kristianina mivavaka, mitoroteny, mijoro vavolombelona, manao asa soa, fa amin'ny Jesosy dia maty. Tsy misy aminy ireo olona ireo. Ary voalaza mazava tsara fa tsy misy tanteraka ny asanao. Eo anatrehan'Andriamanitra tsy misy vita. Maka sary an-tsaina n'ilay tempoly ngezabe ho an'ny Artemisis. Satria io tempoly io ry havana dia natsangana fa tsy mety vita. Tsy mety vita. Tsy tanteraka tahaka ny tempoly ny Artemis ny fijeriko ny asana. Ary ianao mieritreritra ho tanàna tsy misy fahavalo tahaka ny Acropolis izay miorina eo ambony tendrombohitra. Fa ny fijeriko anao ho Jesosy dia necropolis, fasana. Mafy izany teny izany. Noho izany miambena, mibeba. Tena mahazatra antsika ilay mibebaka. Ary matetika zatra ny mibebaka ny maro. Ny tiany Jesosy lazaina eto dia ilay fiovana. Ilay fiovam-penitra mahery-vaika. Ilay fiverenana any amin'ny fototra. Fiverenana any amin'ny fototra. Mba ho fantany. Mba hiverina amin'ilay nianarany voalohany. Tsarovy izay noraisinao sy izay nampianarina anao sy izay renao ho Jesosy. Zaho tsy mitsara anao amin'ny zavatra tsy nampianarina anao. Zaho tsy mitsara anao amin'ny zavatra tsy niainanao. Fa ireo zavatra noraisinao izay hitako tsara ho Jesosy. Fa nampianarina ianao. Ary renao tsara ny teniny. Ireo mpampianatra. Ny epistily ho an'ny Efesosy dia novakina sy nampianarina tamin'ity fiangonana tao Sardis ty ry havana. Raha mijery tsika ny sombotsombony amin'izany taratasin'ny Paul izany. Ohatra ny ao amin'ny Efesiana 5, ny 4:4. Dia izao ny voalazan'i Paul. Koa izany no ilazany hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Mamoafoa ny rehetra. Ilay tenin'i Paul izay nampianarina ny fiangonana tao Sardis. Voalaza ny epistily ho an'ny Efesiana 5, ny 5:12 koa. Ny amin'ilay fiadia n'Andriamanitra. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra. Mba azo anareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Tsy tadidiny ty fiangonana ity izany teny izany. Fa natory ny fiangonana tsy mba nifoha. Ary tsy nitafy le fiadiany le fiangonana fa resy ny fanangoleny devoly. Io no ampatsiarovany Jesosy azy. Tsarovy izay noraisinao. Sy renao tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitory ny teny taminao. Ny fahavoazan'ny fiangonana ry havana. Ary mety mahazo antsika ihany koa izany. Eto Madagasikara. Rehefa mandeha ny tantara dia manomboka manadino ny olona. Adino ny fampianarana. Manomboka adino ny anatra. Manomboka lasa fikambanana. Institution, organisation. Fandaminana, planina ny sisa. Fa adino le tena ivo ny fiangonana. Dia Jesosy Kristy. Adino maro Jesosy. Fa ilay zavatra ivelambelany sisa. Ary isika zanaky fifoazana ny karamalaza izay hiditra amin'ny 70 taonany Jobily 70 taona. Efa manadino ve isika? Mbola matadidy ireo zavatra nianarana izay nampianarana Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra. Mama vola havana Germaine ve isika zanaky ny fifoazana.
mbola ilay zanaky ny fifoazana, ilay taranaka nafanafota amin'ny fibebahana sy ny fitoliana teny ve no hiatrika an Jesosy amin'izao fa 80 taonany toby lehibe ankaramalaza izao. Fieritreritry zany. Ary moa mbola velona ny fifoazana. Mbola velona ve ny toby lehibe ankaramalaza. Mbola velona ve ny fiangonana Luterana malagasy. Samy etsiketsika ivelany amin'ny fomba fisainana sy ny fomba sy ny asa izay atao. Fotsiny. Ino fieritreritry. Eo amin'ny 14 ariavana no ahitantsika ny vaovao mahafaly. Izay lazainy Jesosy. Kanefa na dia vaovao mahafaly aza dia mbola mampatahotra ny fiangonana ihany koa. Satria voalaza fa misy olona vitsy aty aminao, aty Sardis, izay tsy nandoto ny fitafiany. Olona vitsy izay tsy nandoto ny fitafiany. Ary itafy lamba fotsy ireo. Eo amin'ny 15 izy manazava izany. Ary itafy lamba fotsy ireo ka iara-mandeha amiko. Misy olona vitsy tao Sardis. Izay na dia nivadika azany maro. Na dia niala tamin'ilay fampianarana voalohany azany maro. Niala tamin'ilay fitiavana voalohany azy. Na dia nanompo sampy azany maro. Na dia nifangaroaro tamin'ny fiainana zao tontolo zao azany maro. Ireto vitsy ireto tsy nanaraka azy. Fa nijoro. Hatramin'ny farany. Ary dia niaro ny fitafiany ho fotsy mangatrakatraka. Satria efa nofotsian'ilay rany zanak'ondry. Tsy misy kilema zay latsaka teo aminazy fijaliana ny fitafiany. Ny hoe lamba fotsy ry havana dia miverina impito amin'ny bokyny Apokalipsy. Miverina impito ny teny hoe lamba fotsy. Ary misy hevitra maromaro fonosina. Ny voalohany amin'izany dia hitantsika amin'ny toko 7, ny 9:20. Voalaza ny Jesosy fa ireo kristiana tao Laodikia dia nasainy hividy ody maso aminy sy hividy lamba fotsy aminy mba anaronana ny fitanjahana. Satria amin'ny Jesosy dia feno henatra ity fiangonana ity. Ary dia nasainy hividy lamba fotsy aminy. Lamba fotsy voadio tamin'ny ranony zanak'ondry. Manambara fahadiovana, fanamarinana ny hoe lamba fotsy. Miverina koa izany eo amin'ny toko 9:9. Izay manambara ireo martiora izay miandry ny fitsarana dia nomena akanjo fotsy izy ireo. Ireo martiora marobe izay miandry fitsarana dia nomena akanjo fotsy. Izay mariky ny fahadiovana, mariky ny fanamarinana azy satria hiditra ao amin'ny fitsarana izay mety anameloka ka izy dia efa voamarina. Ireo olona 420 izay dia hita fa mitafy ny akanjo fotsy eo amin'ny toko 4, ny 9:4 no ahitantsika an'izany. Izay miaraka eo amin'ny zanak'ondry. Eo anaty seza fiandrianana. Ireto olona ireto dia mitafy akanjo fotsy satria eo amin'ny présence n'Andriamanitra izy. Ny fanatrian'Andriamanitra ilay masina sy madio sy marina dia mitafy akanjo fotsy. Daniela koa nahita n'Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mitafy akanjo fotsy. Ny ao amin'ny toko 7, ny 9:7 sy ny 9:13. Dia mahita ny vahoaka maro be izay mitanjozotra izay mitafy akanjo fotsy ary voalazany Jesosy fa ireo ilay nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry tsy misy kilema. Iza ireo avy amin'ny fahoriana lehibe ho izy. Tsy iza ireo fa ireo nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Ny tafiky ny lanitra ihany koa ry havana. Ny miaramila ny lanitra dia mitafy lamba fotsy ny fandresena. Ny tao amin'ny greko-romanina fa izay. Rehefa avy miady ny miaramila ka mandresy dia mitafy lamba fotsy. Fa tsy mitovy loatra amin'ny fisainana ankehitriny hoe saina fotsy sy ny sisa. Fa mariky ny fandresena teo amin'ny greko-romanina ary ao amin'ny Apokalipsy ny lamba fotsy. Ary ireo
avy amin'ny fahoriana lehibe eo amin'ny toko fa 7 ny 14 efa voalazako teo dia mitafy ny akanjo fotsy. Zavatra telo izy teo: fahadiovana, fanamarinana ary fandresena. Mifangaro ao daholo. Fa misy anankiray ihany koa, satria ny jentilisa izay mandeha mivavaka ao amin'ny tempoly dia tsy mahazo manatona an'ilay Andriamanitra izay ivavany amin'ny akanjo maloto, fa tsy maintsy akanjo madio no entiny manatona azy. Ary tiany koa ny sary anankiray izay ampiasain'i Jesosy eto, satria hanatrika azy ao amin'ny tempoliny any an-danitra, amin'ilay toerana fipetrahany any an-danitra, dia tsy maintsy miakanjo. Ary hitantsika izany ao amin'ny Genesis, rehefa lavo Adama sy Eva, dia ny zavatra nataony voalohany dia nampiakanjo azy. Ny saedena moa no pré-temple, ny fanombohany natao hoe tempoly. Ary dia mbola hitohy izany fampitafiana antsika amin'ny akanjo fotsy izany any an-danitra, satria anatrika an'ilay Andriamanitra masina sy madio isika. Zavatra telo no voalaza eo amin'ny 15 izay omeny Jesosy an'izay maharesy. Ny voalohany le lamba fotsy, ny akanjo fotsy, ary ny faharoa dia tsy hamono ny anarany amin'ny boky ny fiainana izy. Tsy hiditra loatra amin'io satria mbola misy hanazava azy amin'ny manaraka. Fa ny fahatelo dia anaiky ny anarany eo anatrehan'Andriamanitra ray, Jesosy Kristy, eo anatrehan'Andriamanitra ray sy ny anjeliny. Mampahatsiaro antsika n'ilay zavatra voalazany Jesosy fahizay zany. Ary amin'izany nazovy anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Maty toko 10:2 amby 3. Misy olona sahiran-kevitra ry havana amin'ilay hoe ho fafana ny anarana. Mety ho fafan'Andriamanitra ve ny anarako izay fa voasoratra any an-danitra? Mety nanoratra Andriamanitra dia diso indray ve zany izy dia mifafana ny anarany? Tsy izany loatra no tiany ambara. Ire voavonjy no voalaza eto. Ny tiany ambara dia tsy hoe voafafana ho tazomina, fa azo antoka hoy Jesosy fa tsy misy ahafafa ny anaran'ireo izay mitafy lamba fotsy izay manaraka ahy. Ao amin'ny boky ny fiainana, isika tsy mampianatra an'ilay prédestination conditionnelle izay milaza fa ny olona rehetra dia voasoratra ao amin'ilay boky daholo, fa izay tsy mandray an Kristy, tsy mino an Kristy dia fafan'Andriamanitra. Tsy mampianatra izany isika. Fa ny tiany Jesosy lazaina eto dia azo antoka fa izy mihitsy no hiaro izany olona izany eo anatrehan'Andriamanitra. Izy no anome toky sy hijoro mpisolo vava azy eo anatrehan'ny ray, ka tsy isy ahafafa ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana. Fampanantenana an'ireo vitsy, ireo olombitsy tao Sardisy izay niady mafy, izay tsy lavony devoly tamin'ireo fanangolena maro, ireo fanompoan-tsampy, ireo fanenjehana, na ny fitiavan-tenany, fa nijoro, ny vavaka, ny orina tsara, ary dia nidioviny Jesosy tamin'ny rano, ary nomeny lamba fotsy. Rehefa namaky an'ity ary havana dia amin'ny maha-pastora dia tonga saina hoe ilay pastora na ilay kintana tao Sardisy ve tao anatin'ny reto olona vitsy izay voalazan Jesosy fa nitafy lamba fotsy ireto. Manantena isika fa tao anatiny izy. Fa raha izy no anankiray amin'ireo voalaza fa maty fahavelony, dia mampisaintsaina antsika pastora sy mpitondra fiangonana ankehitriny tokoa izany. Ary izany dia mitarika antsika hiditra ao amin'ny tapany fahatelo farany. Inona no lanjan'izany ten'Andriamanitra izany? Inona no lanjan'izany hafatra izany ho antsika ankehitriny? Fiangonana maty fahavelony. Hojerentsika ireo zavatra mahatonga ny fiangonana ankehitriny ho faty fahavelony. Ny voalohany amin'izany dia ny fanompoan-tsampy kristiana. Mety eritreritranao hoe angamba izany resaka fitiavam-bola be fatany,
fanompoan-tsampy, famadiana, tsy zany loatra no tiako lazaina. Ny tiako ambara amin'ny fanompoan-tsampy kristianina, dia ny fanompoan'ny olona ny zavatra izay ampanaovin Jesosy azy, fa tsy ny fanompoany an Jesosy. Manompo ilay asa fanompoana izy, fa tsy manompo an Kristy. Efa voalazako tery ambony avana. Fa rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mandeha ny taona, dia mangatsiaka ny fiangonana, manadino, ary lasa zatra azy. Ary ao anatin'izany izy dia lasa ilay asan Jesosy, ilay asa ampanaovin Jesosy mahafatifaty azy sy azakazahana, fa tsy Jesosy intsony. Ino problema ny fiangonana maro ankehitriny? Ino problema ny mpitondra fiangonana ankehitriny? Ary mety ho tratran'izany ilay pastora tao Sardis, miazakazaka amin'ilay asa fanompoana, ary mandohalika amin'ilay asa fanompoana, fa tsy mandohalika am Jesosy ilay tompo ny asa fanompoana. Ny olana am'ireo olona izay manao zany, amin'ny fiangonana izay manao zany dia izao, miala amin'ilay ivon'ny fiangonana izy. Miala amin'ilay ivon'ny fiangonana izy. Tsy mampaninona azy, na mihosina ao anatina fitondrantena maloto sy tsy mendrika izy, fa izy manao ny asan Jesosy ihany. Tsy mampaninona azy, na dia mandany vola be izy, hitorian-tena sy ny sisa, fa ny fifandraisany am Jesosy efa tapaka, efa maty ao aminy ny finoana. Ny mahafalifaly azy dia ny mahita ny olona izay manodidina azy, ny olona izay milaza fa mpanompo tsara sy mahatoky izy, mpanompon'i Jesosy izay fatra mpanao ny asany, saingy am Jesosy dia efa maty izy. Ino fahavoazan'ny fiangonana? Ino fahafatesany fiangonana? Maro ny fiangonana no miazakazaka amin'izany fasan'ny fanompoan-tsampy kristianina izany ry havana. Ary ampatsiarovina antsika androany, amin'izao idirantsika amin'ny 20 taona izao. Ianao ve mpiandry manompo an Jesosy? Sa mpiandry manompo ny asan Jesosy? Ianao ve pastor manao ny asan Jesosy? Mandohalika amin'ny asan Jesosy sy manompo ny asan Jesosy? Sa manompo an Jesosy? Mampieritreritra ny toby lehibe Ankaramalaza, manao mbola mandohalika am Jesosy, mbola mivavaka am Jesosy, mbola mibebaka am Jesosy ve ny fiangonana sy ny fifoazana Ankaramalaza? Sa manao ny asan Jesosy? Ary afapo izy rehefa mahavita n'ilay asan Jesosy. Ino mampieritreritra? Fanompoan-tsampy kristianina. Ny faharoa dia ny fampianarana sy teolojia maty izay iainan'ny fiangonana. Ayotsika sary antsaina tsara ny tao Sardis. Fa maniezaka ny ilay pastore, na mpianatra, na nitsy, na nanatra. Asa na fampianarana manao hoana no nampianarina, na tonga an'ireto olona iray fiangonana maty teo am Kristy. Ary mbola misy maro be tahaka an'izany ankehitriny. Ary mila hitandremantsika amin'ny fifandraisantsika amin'ireo fiangonana hafa na avy any ivelany na avy eto Madagasikara, ireo fampianarana sy teolojia maty izay mamono ny fiangonana. Aka ohatra fotsiny ny amin'ilay fampianarana hafahafa ny homosexualité, ny fanambadiany mitovy fananahana. Lehilahy sy lehilahy, vehivavy sy vehivavy no entina miditra ao am-piangonana dia tsofina rano no fanambadiana. Fampianarana sady tsy ara-baiboly no fampianarana maty. Ao any koa ireo fampianarana izay mitady hamono ny fifoazana tsikelikely, izay toa fampianarana manintona, nefa rehefa jerenao tsara izy, dia fampianarana mamono ny mpanompon'Andriamanitra, ny vehivavy ohatra, tsy avela hitoroteny ao am-piangonana. Fampianarana mamono ny fifoazana izy. Tokony hitsangana ny fifoazana ijoro, raha mbola te ho velona amin'ny finoana sy ny maizy azy, izay naorina vehivavy, izay naorina vehivavy ny toroteny teto Ankaramalaza sy eran'ny Madagasikara, eran'izao tontolo izao, tsarovy fa ny vehivavy
no nitory sy nanorona ny fiangonana sy ny fifoazana Ankaramalaza ry havana. Tsy azotsika lavina izany. Ampangino ireo fampianaran-diso tsy ara-baiboly rehetra izay mitady hiditra sy hanimba ny fifoazana ka hampangina ny vehivavy tsy hitory-teny ao am-piangonana. Fahatelo farany. Ny voalohany dia ny fanompoan-tsampy kristiana. Ny faharoa dia ny fampianarana sy teolojia maty. Ary ny fahatelo farany dia ny fahazarana. Ty dia mahazo ny olona maro. Zatra. Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mandeha ny taona, dia manomboka zatra ny kristiana. Zatra mandray fampianarana. Zatra mitory-teny. Zatra mivavaka. Zatra mibebaka. Zatra ny maty ihany koa. Efa tsy fantatsony efa maty izy. Fa zatra ao anatin'izany. Fahafatesana izany. Tahaka ny olona voan'ny coronavirus. Izay tsy maheno tsirokanina intsony. Tahaka an'izany ny kristianina maro. Izay toa mandeha ho azy fotsiny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana. Fa tsy heno intsony ny tsirony. Ary tsy manova ny fiainany intsony ny tenin'Andriamanitra. Satria zatra. Zatra mibebaka. Zatra ilazan'ny pastora hoe voavela ny eloko. Tsarovy ry havana. Fa ho avy ny fotoana. Izay ilazan'i Jesosy hoe tsy voavela ny eloko. Efa maty iany. Mibeba. Adino re zavatra ny anarana. Iza manokana dia nanatrika ny fahadimampolo taona. Mbola velona tamin'izany ny mama ny lava ary nahita ny masoko. Nahita azy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fahadimampolo taona. Mbola misy tadidiko. Ary maro amin'ireo teny nataony teny fampaherezana talohan'ny fanokana mpiandry tamin'ny taona iraika amby 770. Izay fahadimampolo taona ny toby lehibe Ankaramalaza. Mbola tadidiko mandraka ankehitriny. Ny tena verimberiny tamin'izany dia ny fitiavana. Fitiavana. Efa antitra izy tamin'izany. Ary isan'ny teny izay naverimberiny ny firaisana. Fitiavana. Firaisana. Izany teny Jesosy izany moa dia tsy afaka tao ambavana. Ireo olona nanatona azy dia nolazainy tsy izaho no izy fa Jesosy. Tsy izaho no izy. Tsy mpaminany hafa evangelistra. Angatao amin'ny Jesosy. Tsy trano no angatahana. Tsy vady no angatahana. Tsy fiara no angatahana. Angatao amin'ny Jesosy fotorotoro. Angatao aminy hanomezana ianao mifanjaka ny lanitra. Mbola tadidy ny toby lehibe Ankaramalaza ve ireo fampianarana rehetra ireo. Sa efa fahazarana sisa. Fahazarana sisa ny mamonjy toby lehibe. Fahazarana sisa ny mamonjy fampianarana sy fampiorenana. Asa sy fampahirezana. Fahazarana. Zatra ny fiangonana. Mbola iaina ny toby lehibe Ankaramalaza ve. Sy ny zanaky ny fifoazana ve. Mbola iaina ny FLM ve le fitiavana nampianarin Jesosy tao amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Ny firaisana tao amin'ny toby lehibe Ankaramalaza. Mbola mifankatia ve ny zanaky ny fifoazana. Mbola iray ve ny zanaky ny fifoazana. Mbola mivavaka amin'ny Jesosy sy mibebaka amin'ny ranomaso amin'ny Jesosy ve ny zanaky ny fifoazana. Toby lehibe Ankaramalaza. Sa zatra mandre sy zatra mibebaka. Fanompoan-tsampy kristiana. Fampianarana sy teolojia maty. Ary ny fahazarana. Ireo no aretina. Ireo no virus. Izay mamonjy kelikely ny fiangonana. Ka ilazany Jesosy. Fa manana anarana ho velona. Kanjo maty ihany. Ny vaovao mahafaly antsika ry havana. Ireo fiangonana fito ireo. Dia tsy kisendrasendra ny fidianan Jesosy azy. Fa ireo fiangonana fito ireo dia miteny amin'ny fiangonana rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Misy olona vitsy izay tsy nandoto ny fitafiana. Misy olona vitsy izay mitafy akanjo fotsy. Ireo no aoreno tsara ho Jesosy. Aoreno tsara ny zavatra saika ho faty. Saika ho faty. Mampitodika atsika fifoazana.
mampitodika antsika mpanompo n'Andriamanitra rehetra. Aoreny tsara ny zavatra saika ho faty. Aoreny tsara ny zavatra mbola velona. Ajoroy ny fampianarana fifoazana. Ampatsiarovy ny taranaka ankehitriny. Ataovy ho hitanay taranaka ankehitriny ny zavatra nampianarina anareo taranaka taloha. Mba hianaranay amin'ny fitondrantena sy ny fomba fihetsika ary ny fiteny. Ampianaro ny zanaky ny fifoazana. Ny fampianarana marina mba tsy ho fifoazana maty. Na fiangonana maty fa velona ny fiangonantsika. Iaraka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao zay Jesosy noho ny teninao. Izay nomenao anay. Nampianaranao anay. Nampitandremanao anay. Mba tsy ho tonga ho amin'ny fahafatesana izahay. Ary manontany teny izay amin'izany teninao zany. Aiza reno misy anay. Ao anatin'ireo vitsy izay mitafy. Izay nohamarinina tamin'ny rano Kristy. Ny dioviny rano Kristy ilay ra ny zanak'olo tsy misy klema ve zahay. Izaho izay mampianatra. Izaho izay mitory. Izahay izay mandre izany fampianarana izany. Izahay izay hiditra ao amin'ny 70 taona ny WB Ankaramalazy. Izay izahay. Mbola velona ve ny finoanay. Mbola mijoro ve izahay. Ampianaro izay Jesosy. Ampianaro izahay. Avereno izahay. Iorona tsara ao aminao. Mba ho velona. Fa tsy ho faty. Ary mba ho tsapanay tokoa. Ianao le miteny. Fa ianao dia iaro anay eo anatrehan'ny ray. Rehefa hitsangana eo amin'ny fitsarana izay. Hanaiky ny anaranay. Eo anatrehan'ny ray. Seo anatrehan'ny anjeliny lanitra ianao. Izahay ho isan'ireo izay iakanjo fotsy iaraka mandeha aminao. Hiditra ao an-danitra, ao an-tanàna, ao an-Jerosalema vaovao. Ao amin'ilay tempolo masonao mandrakizay. Ka hanatrika anao. Iaraka aminao. Ome hery izay. Ome fanantenana izay. Ome finoana izay mba hitsangana. Hiasa sy hitory. Hanadio. Ny fiangonana. Hanadio ny fifoazana. Mba ho tena fifoazana mitafy lamba fotsy. Miditra ao aminao. Pandresy izahay. Amin'ny anaranao Jesosy sy nongatako izany vavaka izany. Amen. Ambudin mi fitiava
Raivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-tany dia raha silaza ary voninahitra no atolotra ianao, raha mbola manome anay koa ny teninao ianao amin'ity ora sy fotoana ity. Ary misaotra anao satria na dia ao anatin'ny vanim-potoana sarotra ny lalovan'ny fiangonanao dia miteny aminay ary manakambara aminay ianao. Ka dia izany no ankasitrahanay ka idiranay ny voninahitra ao. Eny mametraka ny fiainanay manontolo eo am-pelantananao satria fahavalo masiaka tokoa no manodidina anay ka te-hitelina ny fiangonanao kanefa matoky izahay. Fa tsy haharesy ny fiangonanao zany satria efa nambaranao amin'ny alalan'ny teninao fa na dia ny vavady ny fiainan-tsita aza tsy haharesy ny fiangonanao. Dia misaotra mankalaza ary midera ny voninahitra ao zahay. Eny mametraka koa izao fotoana izao am-pelantananao, indrindra fa mbola ahafahanao miteny aminay na dia tsy tafangona eo amin'ny toerana iray tahaka ny fankalazana isa-taona izay ataonay eo amin'ny tombonao masina dia mitomby akaramalaza izany. Dia afaka mandre ary afaka mampita ny hafatra avy amin'ny faritra misy anay zahay mba hifampahirezanay ao anatin'ity fotoana ity. Dia mamindrafo aminay ry Tompo mamela ny elokay. Dia mametraka ny teninao eo am-pelantananao, indrindra fa nitoeran'izany teny zany ao anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ka ho voataherinay ny teny ary ampahiry anay koa ka hanatanjaka ny finoanay. Ka dia ho mpandresy zahay tahaka anao ilay Andriamanitra mpandresy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy an-Nazareta no metrahanay izany vavaka izany. Amen. Ry avana malala ao amin'ny Tompo, mamerina ny fisaorana an'Andriamanitra isika no ny alehibe ny fitiavana sy ny famondram-pony ka mbola ahafahasika indray koa mihaona amin'ny alalan'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra na dia tsy tafangona amin'ny toerana anankiray azy. Dia misaotra an'Andriamanitra koa fa tsy foana ny fandaharam-potoana izay nalamina sy narindra ny amin'ny isan-keritaona ho an'ny tody lehibe akaramalaza fa dia tanterahina araka ny fandaminana ary saoran'Andriamanitra noho ny fanomezany antsika ireo teknôlôjia ka ahafahana mizara izany. Dia manolotra ny fiarahabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no sady mirary ny fitahiany sy ny fahasoavany ho amintsika tsirairay. Toriteny faha-dimy ambin'ny folo no anjarantsika amin'izao fotoana izao. Ka ny teksta izay nalahatra dia ny Apokalipsy toko faha-efatra, ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahavalo. Ny Apokalipsy ny toko faha-efatra, ny andininy voalohany hatreo amin'ny andininy fahavalo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivoha tany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny an'ny tropetra niteny tamiko hoe miakara aty dia asehoko anao
izay zavatra tsy maintsy ho avy rahatry izay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsinjy ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana, ary ny tarehin'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary havana mitareny emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy lohorona 420 nipetraka mitafy fitafiana fotsy sady misatroka satroboninahitra volamena. Ary nisy helatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fito ny rehetra teo anolohan'ny seza fiandrianana dia fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Ary teo anolohan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasina fitaratra tahaka ny vato kristala, ary teo fovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina 4 feno maso avokoa ny anoloany sy ny ivony. Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina 4 dia samy nanana elatra 9 sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro manalina izy manao hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Izany teninao ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha nanaraka tsara ny famakiana ny tenin'Andriamanitra teo isika ry havana, dia ataoko angamba fa miaraka manaiky fa sarotra raisina avy hatrany ny tenin'Andriamanitra raha tsy misy zavatra hazavaina ny amin'ireo endri-javatra sy ny fahitana naseho anjaona tamin'izany vanim-potoana izany. Kanefa mialohan'ny resasika amin'ireo dia tsara ny amidinatsika ny FDB tiana ampianarina na atolotra atsika miainga amin'ity perikopa ity, izay tsy hafa izany fa ny ampahafantarana ny fiangonana ny amin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinany ary ny fahalehibiazany manapaka sy ny fehy izao rehetra izao. Ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahamasinany ary ny fahalehibiazany manapaka sy ny fehy izao rehetra izao. Io no atao hoe lesona lehibe azo ampitaina avy hatrany ny amin'ny hafatra tian'ity perikopa ity ampianarina antsika. Raha jerena amin'ny ankapobeny amin'ny fomba somary maimaika ihany ny boky Apokalipsy iray manontolo, dia ireto zavatra vitsivitsy reto no azo ambara sy lazaina amintsika. Voalohany dia ny ampahafantarana fa misy hery roa mifanohitra mandrakariva miasa eto anivon'izao tontolo izao, nanomboka tamin'ny fahariana izay nataon'i Jehovahandriamanitra izany ka mandraka ankehitriny. Ireo hery ireo dia tsy hafa fa ny herin'Andriamanitra eo andaniny ary ny herin'ny Satana eo ankilany. Ny zavatra faharoa dia izao, resahana ihany koa rehefa mandinika ny bokin'ny Apokalipsy isika fa miatrika ady mafy no sady tena sarotra ny zanak'Andriamanitra, ka maro no azo mifakapanahy, ka lasa manaraka ilay hery toa mandresy sy misy fifaliana mandalo, ka maro ny tsy maharitra amin'izay efa ninoany dia Jesosy Kristy izany. Ary ny lesona farany
raha jeresika maimaika ny fianarana ny boky ny apokalipsy dia ny hoe mpandresy hatramin'ny farany Andriamanitra ary manolotra fandresena izay tena zanany koa izy. Naseho an'izaona ny zava-miafina ao an-danitra dia ny amin'ny voninahitry'Andriamanitra ny hery sy ny fanapahana ananany ary ny fahamasinany sy ireo zavatra ho tonga any amparany. Ny zavatra izay hita eto amin'ny apokalipsy toko fahaefatra dia manana endrika fanambarana apokaliptika ary toa mampifandray mihitsy ny faminaniana ao amin'ny testamenta taloha sy ny fahatanterahany zany ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy dia nazava amin'ny antsipiriany ny trangan-javatra izay miseho amin'ity fahitana ity nefa isika fa hijery kosa amin'ny ankapobeny ary isintona avy hatrany hoe inona no lesona azo ampitaina ary ifandraisany zany amin'ilay loha-hevitra izay noresahantsika tery aloha. Hita miresaka ny amin'ny seza fiandrianana sy ireo vatosoa ary havana ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo. Izany dia tsy hafa fa ny anehoana ny hery sy ny fahefana ananan'Andriamanitra izay mifehy ny tantaran'izao tontolo izao fa tsy ny devolina ny Satana no miantoka sy mifehy ny tantara sy ny fahatanterana eto anivon'izao tontolo izao. Ambara amin'izany ihany koa ny fisian'ny seza fiandrianana sy ireo vatosoa ary havana ireo ny voninahitra sy ny fiandrianana amin'ny maha Andriamanitra velona an'Andriamanitra velona, ka tsy misy azo lazaina sy ambara hiseho manam-boninahitra sy fiandrianana eto anivon'izao tontolo izao afa-tsy ilay Andriamanitra izay tahatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Ary ambara ihany koa amin'ny alalan'izany seza fiandrianana sy ireo vatosoa ary havana izany ny fanapahana ananan'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra mitsara ny hery rehetra misy eto anivon'izao tontolo izao ka afaka manary izay rehetra tsy mankatoa sy tsy mino ary tsy resy lahatra ny amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ny zavatra miseho eo amin'ny andininy faharoa sy ny andininy fahatelo amin'ity apokalipsy toko fahaefatra ity dia mampahatsiaro ihany koa ny zava-miseho ao amin'ny Isaia ny toko fahaenina. Dia ny fahitana hitan'ny Isaia ny amin'ilay Andriamanitra velona niseho tao amin'ny kianjan'ny tempoly tamin'ny voninahiny sy ny heriny ary ny fahefany ka nampihorohoro ny mahampanota ny olombelona izay nosoloin'ny Isaia tena tamin'izany vanim-potoana izany ka nilazany Isaia tamin'izany hoe maty aho indrisy fa lehilahy mpanota ary malotomolotra no sady ao anatin'ny firenena mpanota ihany koa. Mampiseho arak'izany koa ny fipetrahan'i Jesosy eo amin'ny tempoliny izany izay miantoka ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary maneho ny voninahitra manjaka mandrakizay eo amin'ny fiangonana eto anivon'izao tontolo izao zany ary ny fiangonana rahatry izay koa dia ny fiangonan'Andriamanitra izay tonga amin'ny tena fahatanterahany rehefa samiala eto amin'ity fiainana ity isika. Manome toky ny fiangonana miatrikady mafy ny fandraisantsika ireo afatra ireo satria mbola Andriamanitra no mifesy manapaka izao rehetra izao ary izy ny tompony. Mbola miorona mafy ny fiandrianana sy ny fahefany mpisandoka ihany Satana izay manitaka ny olona. Raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ry havana dia tsara ny andraisantsika lesona fa misy ny mpisandoka ka mieritreritra fa mpizara sy mifidy izay tiany hipetraka amin'ny seza fiandrianana. Ary zany dia porovoina amin'ny alalan'ny fanekena sy ny fiangohofana amin'ny alalan'ny fizarana izay rehetra ilaina ny momba izao fiainana izao mba handresy lahatra olona maro ka hiala amin'Andriamanitra velona izay tompo sy mifehy ny tantaran'ny fiainan'izao tontolo izao. Tsy lovina amintsika ny fisian'ireo hery
izay misintona ny maro hiala amin'ny finoana sy ny fanantenanan'Andriamanitra ka misy ny mihevitra fa ten'Andriamanitra tokoa ireo satria amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia misy ny milaza ny tenany ho ten'Andriamanitra Mesia Jesosy tonga olona eto anivon'izao tontolo izao misy ny milaza izany ary misy koa ny hery tena te hanorona ny fanjakany ka ifehy ny tantaran'izao tontolo izao amin'izao vanim-potoana misy antsika izao ambara amin'ny ty andiny faharoa hatreo amin'ny andiny fahatelo ty nefa fa hamafisina fa ny seza fiandrianana dia an'Andriamanitra ary izy no mipetraka eo amboniny zany seza fiandrianana izany tsy mipetraka ihany anefa izy fa manapaka sy mifehy ny tantaran'izao tontolo izao ary mampanapaka koa ka mampanjaka ny manaiky sy mino azy handresy ka tsy hatahotra ny hery avy amin'ny devoly sy ny satana miatrikady mafy tokoa ny fiangonana riavana indrindra fa amin'izao vanim-potoana sarotra lalova ny firenena manerana an'izao tontolo izao ary deo anatin'izany koa ny firenena malagasy kanefa tsarovy araka izay fanambarantsika teo fampandresy hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany Andriamanitra ary mampandresy koa izay manana azy ary zany hitasika rehefa nandinika ny apokalipsy ny amin'ny fiangonana fito tany Azia Minora ny taratasy izay nalefa isika dia manambara fa misy ady mafy zay tsy maintsy atrehinao ka ilazany zao n'apostolo tamin'izany hoe izay maharesy izay maharesy izay maharesy io no ambarany zao n'apôstoly araka ny taratasy ho an'ny fiangonana fito anambarana izany fa miady isika kanefa tsarovy fa mpandresy noho ny amin'ny Jesosy Kristy ilay tiantsika eo amin'ny andiny fahaefatra dia mbola mipetraka ny seza fiandrianana ary tsy ilay seza fiandrianan'Andriamanitra ihany fa ilay seza fiandrianana izay natokana ho an'ny mpandresy koa satria voalaza zao misy seza fiandrianana 420 ary misy olona 420 mipetraka eo amin'izany seza fiandrianana izany somary manahirana ihany ny fanazavany mpandinika maro kanefa dia ireto hevitra anankiroa ireto no raisitsika hoentina hiaingana amin'ny fampianarana sy ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra ny voalohany dia ny hitatsika ao amin'ny tantara voalohany toko faha 420 ny andiny fahatelo hatreo amin'ny andiny fahasivy-ambinifolo izay ilazana indrindra ny amin'ny nizarana ho atoko 420 ny taranaka arona nanao ny fisoronana teo anivony tempolo izany ary azo ampiharana ihany koa ho amin'ny fiangonana fanjakam-pisorona eto anivon'izao tontolo izao izay mizara ny tenin'Andriamanitra izay mizara ny sakaramenta masina ary mampianatra sy mitarika izao tontolo izao ho amin'ny fanekena ny tena sitrapon'Andriamanitra izay azo lazaina fa mpitondra ny tantaran'izao tontolo izao io no tiana ambara amin'ny tapany voalohany ny tapany faharoany amin'ny ty olona 420 ty dia nambarana ihany koa ny foko Israely 12 sy ny apôstoly 12 izay misy olotena ihany koa ny zao tontolo izao ny firenena manerana an'izao tontolo izao ny vahoaka an'Andriamanitra manerana an'izao tontolo izao dia ny vahoaka voafidy ho fanjakam-pisorona ho mpitondra ny famonjena ho an'ny hafa izay mitady izany famonjena izany ny zavatra tena aseho eto riavana dia izao ny fahefana anana ny mino izay omen'Andriamanitra azy noho ny faharetany tamin'ny ady ka omena izany toeram-boninahitra izany ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary hanapaka sy hitsara ny hery rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy Kristy tena no efa nilaza izany araka ny hitatsika ao amin'ny filazantsarany Mateo toko fahasivy-ambinifolo ny andiny 8 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona ianareo koa izay nanaraka ahy
dia hipetraka amin'ny seza fiantrainana 12 ka hitsara ny fireneny Israely 12. Manamarina izany fa ireo no olona 420 mipetraka eo amin'ny seza fiantrainana manodidina ny seza fiantrainan'Andriamanitra ireo dia solotenany vahoakan'Andriamanitra masina marina mino ny herin'Andriamanitra sy ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy ka omen'Andriamanitra ilay toeram-poninahitra koa rehefa samy miala eto amin'ity fiainana ity rehefa tonga amin'ny fanavaozana araka ny voalazany Mateo teo dia ny amin'ny handravana izao tontolo izao sy ny hery rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka hapakaran'Andriamanitra ny fiangonany ho eo aminy ka hipetraka amin'izany toeram-poninahitra sy zany famonjena sy fiainana mandrakizay zany. Eo amin'ny 15 sy ny 19 dia misy fisehoana izay atao hoe maneho ny tena mahavoninahitran'Andriamanitra ny voninahitran'Andriamanitra, ny elatra, ny feo toa ny kotrokorana, ny jiro fito dia azavainy moa dia hoe ny fanahy fiton'Andriamanitra, ny ranomasina fitaratra, ny zava-mananaina 4 feno maso, ny aloha sy ny aoriana ary dia tohizana ali amin'ny 15 io fa ny tenany manontolo. Mbola namafisana ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny hery sy ny voninahiny ireo izay tsy zakany olombelona mpanota ifanatrehana izany. Hitantsika ao amin'ny Exodus 20 ny 19 ny amin'ny nisehoan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ny mialohany anolorana ny 10 tamin'izany vanim-potoana izany ka tsy zakany fiangonan'ny Israely no jerena izany voninahitran'Andriamanitra niseho tamin'ny alalan'ny kotroka ny tselatra tamin'izany vanim-potoana izany. Izany hoe ireo fisehoana ireo dia anamarinan'Andriamanitra ny maha-Andriamanitra azy lehibe, ambony, manapaka, mifehy izao tontolo izao ka tsy misy olombelona mpanota ho afaka mijoro eo anoloany raha tsy efa nandray ny fanamarinana izy. Tsy izany ihany fa mampahatsiaro ihany koa ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana nanaovana batisan'i Jesosy dia ny fisian'ny feo avy any an-danitra, ny lanitra misokatra, ny fanahin'Andriamanitra midina teo ambony ka nisy feo hoe ity no zanako malalako izay sitrako izy noenoe. Ary teo amin'ny niantonan'i Jesosy Kristy teo ambony ny azo fizaliana dia mbola nisy trangany zavatra ihany koa nanehoana izany fisehoan'Andriamanitra izany voatantara izany ka nahatonga izay rehetra nanatrika teo tsy nahajanona ary tsy nahatazana ilay voninahitra maha-Andriamanitra ny Jesosy tamin'ny fotoana nahafatesany teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ry havana, Andriamanitra lehibe tokoa ny Andriamanitsika ary Andriamanitra maneho amin'izay tia azy ny tena voninahiny ka hatonga izay rehetra tia azy hametraka tanteraka ny finoany sy ny fanantenany ary ny toky ho eo amin'ny ireriany ka tsy hanan'Andriamanikafa fa izy no tena Andriamanitra mifehy ny tantaran'izao tontolo izao. Ny jiro fito dia hazavaina mivantana io moa eo amin'ny soratra fa hoe ny fanahy fito. Ny Isaia 112 ny 12 ny 15 dia manazava izany mivantana fa tsy hafa izany fanahy izany fa ny Mesia no ilazany Isaia azy. Ka tany saina ao anatin'ny Isaia 112 ny 12 ny 15 izay toetra ny zany Mesia sy ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao amin'izany ka pahafantarana fa fanahy ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary fanahy tonga lafatra sy tanteraka izany fanahy ao amin'ny Mesia izany. Ary tsy izany ihany fa efa mahalala mialoha ny amin'izay ho tsaraina koa izany Mesia izany. Profon'izany ny fisian'ireo ranomasina sy biby manana maso maro ireo. Ny ranomasina mangaragarana tahaka ny vato kristaly izany dia transparent izany ka ahitana izay rehetra miseho eo. Ary ny maso maro ihany koa
dia maso mahita sy mijery satria misy ny any aloha ary misy ny any aoriana sady mahita izay any aloha no mahita koa ny any aoriana dia midika zany fa izao rehefa manao fitsarana Andriamanitra tsy amin'ilay fotoana isehoan'ny olona sy izao tontolo izao eo anatrehany fitsarana no ahalalany azy fa efa fantany mialoha ny momba izao tontolo izao sy ny olona eto anivon'izao tontolo izao mialohan'ilay fitsarana ary zany no lazainy tenin'Andriamanitra hoe ianareo dia efa voatsara satria ny teny izay renareo no mitsara anareo ka ny dikan'izany dia izao arakaraky ny toe-po sy ny toe-piainan'ny olona ny amin'ny fiainana sy ny fandraisana tenin'Andriamanitra reny isam-potoana no andraisany koa ilay fitsarana ka mizara roa ilay fitsarana dia ny fitsarana ho any amin'ny fahamarinana fiainana ka hitoetra eo amin'ny seza fiaikianana ho an'izay marina sy mino ary ny fitsarana ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay ho an'ny Satana sy izay rehetra manaiky ny voninahitry Satana ny voninahitry Andriamanitra sy ny fahamasinany ary ny fahalehibiazany manapaka sy ny fehy izao rehetra izao aseho eto amin'ny alalan'ny reto zava-mananaina maro tanisaina eto ireo fa dia solotena ny zava-mananaina miaina eto ambonin'ny tany ireo midera mankalaza manome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fiandrianany eo amin'ny andin'ny fahavalofarany dia fitinina izany ka lazaina intelo toy ny lazany Isaia 41:faharoa azy ny fahamasinan'Andriamanitra masina 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 Jehovah Andriamanitra hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia fa io kosa ny voalaza eto amin'ny Apokalipsy masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy toa ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy ny dikan'ity teny hoe masina ity no entiko amitinana ny atao hoe fampianarana tia nampitaina amintsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity fa inona tokoa moa no hevitry ny hoe masina ny masina dia tsy hafa fa anondroana zavatra anankiray voatokana ampiasaina amina zavatra anankiray ka tsy azo afangaro na ampiasaina amin'ny zavatra hafa hitantsika eto ny havana fa tononona intelo ny fahamasinan'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra voatokana hiankohofany izao tontolo izao ilay Andriamanitra iray tokana mizara fiainana ho an'izao tontolo izao ilay Andriamanitra tokana mitsara marina izay rehetra mitranga sy miseho eto anivon'izao tontolo izao ary ilay Andriamanitra tokana manome fiainana ho an'ilay mino azy zao nefa ry havana ny fahalementsika mifangaro ny finoanan'Andriamanitra sy ny finoana ivelan'ny finoanan'Andriamanitra efa niresaka zavatra anankiroa isika teo satria ny boky ny Apokalipsy dia mampianatra antsika izany hoe misy hery anankiroa miady eto anivon'izao tontolo izao ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ny Satana matetika nefa dia afangarony maro io ary mialatsiny fa firy moa ny zanaky ny fiangonana raha teo tonga ho manam-boninahitra teo tonga ho mpanan-karena teo tonga amin'ny seza am-boninahitra izay riny no lasa mamitra mpihavanana amin'ny devotry sy ny Satana satria ono raha mpivavaka marina dia tsy mahazo izany toeram-boninahitra izany izany tokoa ve no izy tsia fa ny zanaky ny fiangonana dia tokony hijoro amin'ny mahazanaky ny fiangonana azy ny amin'ny finoanan'Andriamanitra ny fijoroana amin'ny fahamarinana izay ihazonany an'Andriamanitra satria tsarovy tsara ireo tantara ao misoratra masina nasaina ny angoka Daniela sy ny namany fa tsy niangoka izy kanefa araky ny tsy niankohofana tamin'ilay Andriamanitra ny Nebokadnezara no nahazahoany toeram-boninahitra nametrahan'Andriamanitra azy ho amin'ny toerana ambony indrindra fa isika kosa dia manakalo ny fanahintsika izay rehetra mora levina sy mora simba eto amin'ity fiainana ity ka aleo
mandeha ho any amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana mandrakizay toy izay hiaritra ny ady ka ho mpandresy ka ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Tsarovy anefa araka izay efa voalazantsika teo fa an'Andriamanitra ny voninahitra, an'Andriamanitra ny fahamasinana, an'Andriamanitra ny fahanebiazana, an'Andriamanitra ny fanapahana, ary izy koa no mpizara ny fiainana manomboka eto amin'ity fiainana ity ka hitohy rahatra izay. Ny anjarantsika dia izao, ny mahafantatra ny toerana misy an'Andriamanitra ka manompo an'Andriamanitra amin'ny feno fahamarinana, fahamasinana ka ho tonga mpandresy ary ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Eo an'Andriamanitra irery ny dera sy ny voninahitra izay vazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Vavakisika. Saotranao izay ry Tompo Andriamanitra rainay, mbola mety ianao manome anay ny teninao, dia ngane ny teninao hitoetra-betsaka ao anatinay. Anaisitra ihany koa izay rehetra tsy nambolenao ka hanananay toky fa tsy ampifangaro ny finoananao sy ny fanompoana izao tontolo izao zahay. Atao viaritra amin'ny finoananao zahay ka voatafiry, ary atao viatanjaka amin'ny finoana ihany koa ka ho mpandresy toanao izay efa nandresy ary ho mpandova koa ny fiainana mandrakizay izay efa nomaninao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nometranay izany vavaka izany. Amen.